Mampikaikaika ny maro ny fiakaran'ny arina fandrehatra na ny charbon amin'izao fotoana izao. Tsy ny eto andrenivohitra ihany fa hatrany Moramanga sy ny manodidina izay mpamokatra ireny charbon ireny no ahitana fiakaran'izany vidin'ny charbon izany ankehitriny. Ny vidin'ny arina fandrehatra na ny charbon eto Antananarivo renivohitra amin'izao dia manodidina ny 5,000 sy 2 alina na 3 alina ariary ny iray gony. Teo aloha zany zay tamin'ny andro maina teo dia 30 foana. Dia zao zany ny sapin. Dia ny kininina zany teo aloha teo 50. Ihany zao 60 zao ny sapin. Ary ny kininina? Ny kininina zany zao 75 dia 80. Fa maninona no niakatra lafo loatra zany vidiny? Ny akaran'izy lafo zany toko dia zao adiso fanantenana ilay mpanokana lany vola ny patronona zany na ilay mpikarama satria zao fologona zany no aloha amin'ilay loaranay izy. 4 gony sisa mivoaka avao satria lanin'ilay ranomorana sy ny hafa. Tsy ny eto andrenivohitra ihany no ahitana fiakaram-bidin'ny charbon fa hatrany amin'ny faritra mpamokatra izany aza toy ny hita eny amin'ny lalam-pirenena faharoa. Mahatonga anazy miakatra na ilay transport miakatra anaty ala satria zao taloha zany amin'ny andro maina dia afaka mitondra 3-4 ny bisikileta. Amin'izao fotoana nefa anankiray nitaomina vandy anankiroa nentina vandy. Dia ilay karama ary lasa 900 mitona ny ray gony avy anaty ala nefa lalana 13 km 12 km. Anisan'ny mahatonga ny fiakaran'ny arina ihany koa ny faharatsian'ny lalana. Voalaza moa fa ny toetrandro sy ny toe-dalana no anisan'ny mamaritra ny vidin'ny arina fandrehatra izay.